Miarahaba tompoko, akory ranandry, akory za, mbola tsara, akory lie. Mivaovao antsika androany, azadina anefa ny manao j'aime sy miabone ny chaîne-natsika, misaotra tompoko. Mbola tsara sika jiaby. Miarahaba to. Ny longonareo Ismaila no miaraka aminareo. De efa tena tsy misy dikany amin'ny fitondrana tokoa ve ny vahoaka malagasy? Aizaka dia antrano am-piangonana avy no andefasana bomba mandatsa-dranomaso. Tsy misy afa-tsy ray aman-dreny vitsivitsy no tao fa ny ankizy mianatra tsy anjery hatao miandrotro ny krismasy 5 Desambra teo no tao. Ity tsanga ity dia Monsieur Tao Toliara faharoa ny andro ny 4 Desambra lasa teo rehefa nanao fihetsiketsehana nanohitra ny valim-pifidianana navoaka ny CENI ny pomban'ny kandida Pecto na Andriamatoa Nandrasana Augustin Joseph izay kandida nirotsaka ho ben'ny tanàna tao amin'ny tsindro be tanimena. Toliara faharoa ko lazandry zareo reto moa fa navadiky ny CENI ny voka-pifidianana kanefa dia resy ny kandida Irmar ny faninana tamin'ny Andriamatoa Pecto. Telo moa ny kandida tamin'izany dia ny kandida ny Irmar, ny kandida Maleotena Pecto ary kandida avy amin'ny Firaisankina ny fahatelo. Rehefa navoaka nefa ny valim-pifidianana tao amin'ny lapan'ny faritra Tao Toliara dia ny Tsimbadika ny vokatra ka resy indray Andriamatoa Pecto. Tsy ny Tao Toliara ihany anefa no niseho an'ity voka-pifidianana ny Tsimbadimbadika vasaika nahitana ity tsanga ity avokoa na ny Rananonosy. Ity Tao Toliara ity kosa no nampiavaka azy dia nahatafiditra ilay bomba nandatsa-dranomaso tao amin'ny fiangonana iray tao an-toerana ka nahavoa ankizy maromaro izay namerina ny hira sy tsy anjero atao ny andron'ny krismasy. Rehefa nanao fihetsiketsehana tokoa moa reto pomban'Andriamatoa Pecto ireto ny andron'ny 4 Desambra io dia nisakandalana ka nandopine teny amin'ny arabe. Avy eo dia nitoy milahatra nakany amin'ny lapan'ny faritra. Nanomboka teo dia nivoaka ny zandary ka nanaparitaka ireto mpanao fihetsiketsehana ireto amin'ny alalan'ny bomba sy fanendrehana ireto mpanao fihetsiketsehana ireto hatrany anelakelan-trano rehetra tany. Rehefa nitsoaka nandositra izy ireo na maniry ny anohy ny fitakiana aza moa ireto vahoaka ireto dia mamy koa ny aina ka aleon'izy ireo nilefa. Noendrehan'ireto zandary ireto hatrany anelakelan-trano tany anefa izy ireo na nilefa azy vokany tafiditra tanatin'ity fiangonana iray ity izay feno ankizy ny bomba nandatsa-dranomaso. Miorakoraka, mikikika, nitomantso ny fandrenesana moa ireto ankizy ireto. Rehefa jambena ny mason'izy ireo vokatry izany bomba izany. Ireo ray aman-dreny nanotrona ny zanany no nanondraka rano ny mason'ireto zaza ireto. Hatrany an-tokotany ivelan'ity fiangonana ity aza moa dia nisy zaza voa ka nitsipaka tamin'ny tany. Ny trano nanodidina ny fiangonana ity koa dia nisy olona voan'ilay bomba ihany koa ka nisy torana. Nisy ramatoa iray izay moa dia nahitsa hopitaly mihitsy vokatry izany. Ny tena manafy tohina ary mahatonga ny tena hitsotra sy ankahala ireto zandary ireto dia ity. Andalo teo amin'ilay fiangonana zareo avy eo rehefa nanendrika ireto mpanao fihetsiketsehana nahita ilay zaza torana teo an-tokotany-piangonana ary zareo kanefa dia nojereny fotsiny. Heno ndry zareo koa nitomany sy nikikika avy eo am-piangonana fa tsy nahoany akory. Manana zanaka koa nefa ry zareo ireny, manana anabavy, manana rahalahy kanefa dia toa tsy mahakasika azy ireo akory ny zava-niseho teo. Malagasy toa anao ireo raha hitanindrazana aminao dia sainao ny tsy hijery akory hoe nisy naratsy, nisy zaza torana noho ny bomba nalefanao ary ao tsara ne ny zava-niseho amin'ny faran'ny n'ity famakafakana ity dia ho hitanareo tsara ny zava-niseho. Ny tena mahatezitra koa dia izao moa ve tsy nisy lehibe ry zareo ireto ka rehefa nahita fa nisy ankizy naratsy atao amin'ny fiangonana io dia mba niditra tao namondry sy nandray an-tanana ireto zaza ireto ary indrindra nialatsiny tamin'ireo olona tao. Fa dia nanao ahoana no nazahoan'ny grady sefty satria dia na ny kely indrindra amin'ny maha olona aza tsy misy eo aminy fa dia sainy no nandala fotsiny ireto zaza naratsa ireto. Telo andro aty aoriana tsy nahenona feo ireto lehibe mpitarika be galona ao amin'ny zandarmaria ny momba ity raharaha ity mba hoe nialatsiny tamin'ireto niarambony. Tena fanaovana tsinotsinona ny malagasy mihitsy izao. Isika tsy miditra amin'ilay hoe iza ny marina, iza ny diso tamin'ity savorovory resaka valim-pifidianana ity fa ilay fanaovana tsinotsinona ireto ankizy tsy mana-tsiny ireto sy ny ray aman-dreniny izay tsy nilahatra teny an-dalambe no manafy tohina. Mampiseho ny fanompona ny fandrakana sy olon-tokana ireto zandarmaria ireto fa tsy ny vahoaka ny poirany. Samima misavisa to mametsaka ny veloma vetivety indray. Ny orakoraka nitomany reto ankizy misarara amin'ny tany avokoa vokatra ny tsy fahazakana ny bomba mandatsa-dranomaso mahery vaika lasa tao amin'ny fiangonana iray tao mitsinjo be tanimena androany. Tsy nisy afa-tsy ny fanondrahana rano ireo ankizy ny tsipatsipaky ireo aloha ny famonjena nataondreo ray aman-dreny sy ny olon-dehibe teny an-toerana.
naverana tamin'izany ireo ray aman-dreny ny ankizy mbola tena tao anatin'ny famonjena azy ireo, tsy ao anatin'ny fiangonana ihany fa misy ihany koa ireo tsy voatana amin'ny tsirara tany an-tokotanin'ny fiangonana. Mbola tazana ny aodiody nandidina ny fiangonana isy ireo ankizy sy ray aman-dreny teny moa ireo mpitandro ny filaminana ireo ary naneho ny hatezerany ny sasany nahita azy ireo. Quero que eu vou na hora de isan'ireo tsy nahazaka ny bomba mandasa ranomasy ihany koa ny zanaka ity ireny mpianakaviana ity tao an-trano ny nahavo azy raha ny nambarany. Reny mpianakaviana mpivarotra iray ihany koa no sepotra noho ny bomba mandasa ranomasy ho latsaka tamin'ny tsenany varotany ka voatery nasiana oksijena. Raha ny fanazavana azo androany tokony tamin'ny enora sasany maraina dia efa nitangorongorona teo anoloan'ny komina Mitsinjo Betanimena ireo mponina tsy nankasitraka ny voka-pifidianana